Faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika rehetra tratran'ny dialina ity indray ny voalohany amin'ny fifadikanina izay ataontsika tamin'ity androandroany ity. Izao raha dia ny tompo mialatsy indrindra fa nataoko tamin'ny maraina izy ity fa voatery ny fafako fa somary misy zavatra tsy mety dia aleoko mialina zany manao ny vavaka antsika ny amin'ny fifadikanina fitaondro dia sendra tsy afaka ny alina dia ny maraina eo zany ny hitondrantsika izay fahafahantsika zany. Dia isaorantsika ny tompo lehibe zany avy tan'ity androandroany ity ny andro voalohany moa zany amin'ny ny omaly zany tokony hoe ny un jour manko raha mijerentsika ny ara-baiboly dia amin'ny alina ohatra hoe hiditra sabata, ohatra hiditra sabotsy dia manomboka zoma hariva zay hatramin'ny sabotsy hariva, izay zany un jour. Amen ka so zany tsika dia hitra mitapany voalohany amin'ny fifadikanina vavaka ho antsika eto dia apetratsika eo am-pelantanan'ny tompo izy fanatrehany ary azo herintsika tsiraray avy. Voalohany indrindra dia andaontsika isaotra ny tompo hidera azy, hankalaza azy satria Andriamanitra lehibe izy Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra. Mendrika hoderaina, mendrika kalazaina, andaontsika samy miaraka anondrika ny lohantsika eo anatrehan'ny tompo. Ary Andriamanitra arainay tsara indrindra ny an-danitra, misaotra, midera, mankalaza anao ny amin'ny halehibiazanao, ny amin'ny fahasoavana rotsakinao aminay isan'andro, ny fiadanana omenao anay, fifaliana. Misaotra tompo, mbola velonay izahay, omenao fahasalamana tanjaka hery. Misaotra ny fiarovanao anay amin'ny loza maro samihafa, ny tanjaka omenao anay satria misy olona tsy manana tanana, tsy manana tongotra fa izay dia navahanao tao anatin'izany Jesosy noho ny fitiavanao ka dia isaoranay anao lehibe indrindra. Misaotra tompo satria mbola navelanao ny heloka matoa izay mbola velona dia tianao hibebaka, tianao hiova ka dia isaoranay anao satria misy olona tsy nahatratra n'ity androandroany ity no domandry, misy ny olona mikikika any amin'ny elo fa izahay Jesosy eo dia mbola namindranao foka. Isaoranay anao lehibe indrindra, mendrika hoderaina ianao ilay rainay, mendrika kalazaina anao ilay tomponay, anao ny haja, anao ny dera, anao ny voninahitra, anao izay hatramin'ny taolo indrindra ho mandraka izay. Raiso ny fisaorana entina eto tompo malalo, raiso voninahitra ny anaranao irery ihany. Misaotra anao tompo satria mbola afaka mivavaka eto izay hanokatra an'izao fotoam-bavaka ny fifadikanina izao. Misaotra tompo malalo, aleluia, amen. Hitra amin'ny fifonantsika fibebahana be dia be ny zavatra nataontsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo, ny amin'ny fiteny, fihetsika, fitondran-tena, indraindray amin'ny fijerintsika, indraindray amin'ny famindrantsika, ny anatin'ny fotikany andaontsika hibebaka. Misy zavatra tsy araka ny mety eritreretintsika hoe azo atao nefa tsy azo atao anatrehan'ny tompo. Izany rehetra izany misy tsy fantatsika, ny fanahy masina ny hampalalantsika ka tonga antsika hibebaka hiala amin'ny fahotantsika. Hivavaka antsika Jesosy malalo indreto izay mbola manantona anao amin'izao alina izao, mifona mibebaka eto anatrehanao Jesosy, ny amin'ny fahotana vitako, ny amin'ny tsy fahalalako, maro ny zavatra mbola tsy fantatro ka hibebako eto anatrehanao fa tsy tanteraka Jesosy. Mifona Jesosy ny amin'ny fotoanako, raha tsy nanana fotoana ny mihevonahitra anao, tsy nanana fotoana fandraisana aminao, mifona Jesosy. Raha tsy nanana fotoana nandinika ny teninao, mibebaka eto anatrehanao, mamindrafo amiko, mamelany heloko. Mifona Jesosy amin'ny fisainana maloto, fijery maloto, fo maloto, fieboebona, fiarehana, fiatsaram-bela tsy fahatezera. Mibebako eto anatrehanao, ifonako eto anatrehanao, mamindrafo amiko Jesosy.
Raha misy zavatra ka nataoko nampalahelo anao, nampalahelo ny fanahinao masina, mifona dada ny fitsiriritana, fijejejona, fijangajangana amin'ny fiteny, fijangajangana amin'ny fieritreretana, mifona izay Jesosy, satria raha vao mieritreritra zavatra tsy araka ny sitraponao na any anatina ihany dia efa hitanao izany ka tsy mendrika izahay Jesosy. Izany bebahana eto anatrianao. Mifona Jesosy, mifona amin'ny adalana rehetra vitako, ny amin'izay rehetra fahotana tsy fantatro, dia fonako eto anatrianao Jesosy, mamindrafo mamelany heloko. Diovy izahay Jesosy, afa-keloko afa-pahotana, misaotra fanahy masina, misaotra Jesosy malalo. Haleluya, haleluya. Amin'izao fotoana izao tsika angataka ny rano Jesosy, anadio ny tenantsika aloha, ho diovin' Jesosy amin'ny rano izao sy anao. Aorian'izay tsika dia mifona ho an'ny ankonantsika, aorian'izay tsika mifona ho an'ny manodidina antsika izay fantatrinao. Mety misy apetraka ny fanahy masina aminao, olona fantatrinao, tiany Jesosy ho entinao am-bavaka izy, hifonana eo amin'i Jesosy. Na dia tsy fantany ary izany fa ianao no mivavaka ho azy, mifona ho azy ao anatin'i Jesosy. Mifona ho an'izao tontolo izao ihany koa tsika, mifona ho an'ny firenetsika, n'aiza firenena misy anao, ny toerana misy anao, dia tondrahan Jesosy ianao dia mila ifonantsika ao anatin'ny Tompo daholo izany andaontsika hivavaka. Arainay ny an-danitra ao, indreto izay Jesosy amin'izao fotoana izao, mbola mangataka Jesosy ny ranao. Ianao ilay maty ny solonay, ny fanavotanao anay, nalatsaka ao ny rano, ny tete, ho fanavotana, ho famelan-keloka. Jesosy diova amin'ny rano izay, izay miainao izao video izao, na iza azo famelan-keloka noho ny amin'ny rano. Diovy amin'ny rano ny lohako, ny voloko, ny lenako, ny masoko, ny sofiko, ny tanako, ny tongotro. Rano ho anadio a Jesosy, nijereny masoko Jesosy ka nandoto ny masoko, ny tenina aloha ny vavako, diova amin'ny rano fisainana maloto, izay rehetra nataonay amin'ny volona io ka tsy araka ny sitraponao ifonany eto anatrianao. Ny rano manadio ny lohako, ny atodohako, ny kiranako, ny rano manadio ny anatiko rehetra ny Jesosy, ny sakafo izay tsy araka ny sitraponao ka mandoto ny fanahako any anatin'ny foko, any anatin'ny avokavoko, any anatin'ny poumon, ny tsanaiko, ny rano Jesosy manadio, rano Jesosy manasa, rano Jesosy mikorina manadio ny tenako manontolo. Jesosy sasao amin'ny ranao, ny taolana rehetra, ny ninona Jesosy miafokafona, ny kody rehetra miditra ny anatin'ny tenanay ka nampidiriny fahavalo, dia ny rano manasa, ny aretina miforona rehetra, ny rano manasa manadio anay Jesosy. Saotrany amin'ny rano Jesosy, saotrany amin'ny rano efa manadio anay tanteraka, manasa anay ho afaka amin'ny lotonay rehetra. Eto koa izay Jesosy dia mifona ho an'ny ankonanay, ny zanakay, ny ray tapo, ny ray aman-dreny, ny cousin, cousine, ny dada-taonay, ifonany eto anaty ianao, ny ninona Jesosy ny zavatra vitan'izy ireo, tsy araka ny sitraponao Jesosy. Dia izay Jesosy misolo an'izy ireo eto anaty ianao, mibebaka. Amindrafo Jesosy, mamindrafo amin'ny tsy fahalalana izy ireo, satria olombelona ihany izy ireo Jesosy mpanota, ka dia mamindrafo Jesosy, mifona ihany koa Tompo ho an'ireo manodidina Jesosy, ny fahotan'ireo mbola tsy mahalala anao, mbola voafatry ny fijangajangana, fivarotan-tena, voafatry ny toka, voafatry ny tokantranomaso, ifonako eto anatrianao Jesosy. Mamindrafo dada malalo, maro ireo zanakao Jesosy, fatry ny any amin'ny boîte de nuit, fandehanana any amin'ny fanao izao tontolo izao, mifona Jesosy, afao Jesosy, mifona ianao mpanafaka, mpamonjy ao ny mpihiran'izao tontolo izao, voafatry amin'ny rendrarendra, ny filany nofo rehetra, fonako eto anatrianao Jesosy, ny fantatro ny tsy fantatro. Fona ihany koa Jesosy malalo, fona Jesosy malalo ho an'ny fireneko Madagasikara. Jesosy ny mpitondra anay fonany eto anatrianao raha misy zavatra tsy araka ny sitraponao, ny amin'ny 6 province de Madagasikara. Jesosy mifona, Jesosy fonany amin'ny fanompoan-tsampy,
Jesosy ao mifona fa miala aminao malagasy, vonjeo ny malagasy Jesosy ao, mifona ao ny vonolona ao Jesosy ao, mihalatra vaky trano, izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny kolikoly Jesosy ao mifona ny mpanao politika, ny mpanan-karena, ny mahantra, ny antonony finary eto anatrehanao Jesosy ao, izay mbola miaina Jesosy ao amin'ny aratsiana, izany mahatonga ny firenena mikorosy fana Jesosy ao, ka ibebany eto anatrehanao, finany eto anatrehanao Jesosy ao. Mifonako ny firenena izay tondranao anay tsiraray avy na iza naiza, misy anay Jesosy na Frantsa na Amerika na Eropa na Azia na Araba, finany eto anatrehanao Jesosy ao ny firenena rehetra izay metrahanao anay Jesosy malalo. Ohatra maro ny firenena manompo sampy, tsy manana anao fandriaman-kafa ny tompon'izy ireo, ka ny angatanay dia famelan-keloka famindrapo Jesosy ao, satria misy amin'izy ireo ny tianao vonjena, satria nohariany tananao, ka ao ka ny ranao amin'izao fotoana izao anadio Jesosy ny ankohonako, ny ranao irojaka amin'ny ankohonako, ny amin'ny fireneko, ny ranao ikorina Jesosy ao, ny amin'ny toerana misy anay tsiraray avy, hidina ny ranao, hidina ny ranao anasa ilay rano zanak'ondry Jesikilema. Ao ka Jesosy ny ranao amin'ny tolam-baravaranay tsiraray avy ho fiarovana feno ho anay Jesosy, indrindra amin'izao taona vaovao izao Jesosy, isy ny fombanao izay zanakao, misaotra Jesosy, aleluia, amen, amen. Dia amin'izao fotoana izao tsika dia angataka ny fanahy masina, ameno antsika hiasa eto, ny fanahy masina hitarika antsika, ny fanahy masina ameno antsika tsirairay avy dia orian'izay tsika mandoka ny devo sy ny forongany, angatantsika ny afo ny fanahy masina ameno antsika, ny herin'Andriamanitra ameno antsika, aleluia Jesosy malalo. Indreto izay mangataka ny herinao dia ny fanahinao masina ameno anay, hitarika anay, fanahy masina, ilay fanahy ny fahamarinana, ilay fanahy mpananana, ilay fanahy ny fahamasinana, ameno anay, fanahy masina ao fenoy izay manomboka amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay, fanahy masina ao avy mameno ahy ianao, fenoy ao fanahy masina ao fa tsy mahavita tena irery, mila anao ao fanahy masina ao amin'ny ataoko rehetra, fenoy ao fanahy masina mandena mitoetra, mila ny bitsika ao, mila ny hery avy aminao, mampianara ny sitraponao fanahy masina ao, ao ka tsy ny sitrapoko tsony atao fa ny sitraponao dada malalo, ka via midina fanahy masina melombelona indray amangy ahy, ameno ahy, mila ny ositrao, mila ny herinao ao, tsy vitako Jesosy ao asanao zao raha tsy eo ianao, tsy vita ny herin'ny tenako atoitra ny fakapanahy, atoitra ny fahotana raha tsy eo ianao fanahy masina, avy fanahy masina ao fenoy ny afonao izay tonga eto, ny afonao ilay mandoro, ny afonao ilay mandevina, no hery ameno anay, hiaraka aminay eto ny afonao, ho fiarovana manodidina anay, mitoerana misy anay, fenoy izay fanahy masina, fenoy ny afonao izay fanahy masina, misaotra fanahy masina fa eto ianao, misaotra fanahy masina fa mameno anay ny afonao, ko amin'ny anaranao ilay Jesosy Kristy tovoverina avy Nazareta, no androako ny devoly sy ny forongany rehetra, satria efa nomena ny hery sy ny fahefana, andoka ny aizina sy ny mena rana, anitsaka ny lohan'ny mena rana, ko amin'ny anaran'i Jesosy androako ny fanahy bibilava rehetra, fanahy mena rana mpamitaka, mpandainga, amin'ny anaran'i Jesosy miala aty anatiko, miongotra amin'ny lelako, miongotra amin'ny fisainako, miongotra anatin'ny foko, potena amin'ny ranon'i Jesosy, potena amin'ny ranon'i Jesosy, ny andavaka ny helo, miala anao satana, janakety anam-pahefana ty amiko, rava ny asanao fironganentanao, ny asan'ny famosaviana rehetra ny olona irahanao, amin'ny anaran'i Jesosy ravana, potena amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao alina izao tsy ambinina janakely, nizaniza irahanao ka hamono ny fanako, ny aram-panako dia efa tsy ambinina izany, rava ny asan'ny maizina, rava amin'ny anaran'i Jesosy, eto aho dia mandoka ny fanahy ny fijangajangana, ny fanahy ny fijejoejona, ny fanahy ny lainga,
amin'ny anaran'i Jesosy. Potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy any andavaky rehetra raketsana mpaivana ny fanahy avy any anaty rano rehetra, fanahy zazavavin-drano Jezabela amin'ny anaran'i Jesosy. Potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy any andavaky rehetra, fanahy krokodila rehetra, ny fanahy rehetra maka endrika avy any anatin'ny rano, rava ny asanareo, rava fonganentanareo, ran'i Jesosy mandoro anareo, ran'i Jesosy mandoro anareo any andavaky rehetra. Eto Jesosy dia andrava ihany koa ny asa sy ny programa omanisy ireo any monde de ténèbre, ny vidéo, ny caméra izay mijery amin'izao fotoana izao. Potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, ran'i Jesosy mandoro, ran'i Jesosy mandoro, ny plan omanisy ireo, atafalatsaka amin'ny laika, atafalatsaka amin'ny fahotana amin'ny anaran'i Jesosy. Rava tsy ambinina, rava zany any andavaky nelo, ny ranao mandoro, ny ranao mandevina Jesosy. Jesosy ny fanahy fiverenan-dalana, fanahy fankatsiatsiana ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy. Potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy andavaky ny mpaivana. Rava ny asanareo, ny devily mikontrôla rehetra, devily mikontrôla, ny devily avy anaty ala rehetra, ny vazimbaka lanao. Potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy tsanaketsana mpaivana. Amiko anao rava ny asanareo, ny afo, ny tany, ny hazo izay ranareo ikontrôlady efa tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny afo ny ran'i Jesosy mandoro, mandrava, ny devily mpiabanga rehetra, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, ran'i Jesosy mandoro mandrava ny asanareo. Haleluya, misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina. Haleluya. Amin'izao fotoana izao tsika angataka ny fanatrehan'ny Tompo amino antsika, angatantsika Jesosy anatrika eto, anjointsika Jesosy amino antsika, anjaka ho anatsika satria azy isika no foroniny, adidiny, zanany ary no fidiny. Ka ataontsika hiantso azy amino antsika ary anjointsika koa ny fanahy masina anatrika eto amin'izao raha fotoana izao. Jesosy malalo, avy manatrea izao fotoana izao ianao. Jesosy avy mameno anay rehetra izay mangetaheta nanatrika an'izao fifadikanana izao. Jesosy fenoy izay fenao izay mangetaheta ihany no fenoinao, mangetaheta ny fahamarinanao, mangetaheta ny fahamasinanao, mangetaheta ny fahamarinanao, mangetaheta ny amin'ny fahatahoranao. Fenoy ao Jesosy, fenoy ianao avy Jesosy, anao Jesosy anjakao ny voka, anjakao ny fisainako, anjakao ny lelako, anjakao ny asako, anjakao ny momba rehetrako, ny zanako, ny ankohonako, ny volako, anjakao Jesosy ao ka tsisy atsony fa anao avy Jesosy ao manjaka tanteraka ty anatiko anao, fa anao Jesosy ao, anao anioka ao mandraka izay azavera firafirain'ny Satana izay Jesosy avy Tompo mameno anay, fenoy izahay Jesosy, avy manjaka Jesosy ao que ton règne vienne, ao ka ny fanjakanao no anjaka amin'ity tany ity, ao ka ianao no anjaka Jesosy amin'ity fiainanay, amin'ny hoavinay, programanay rehetra. Jesosy ao manjaka, Jesosy ao manjaka, ho tonga ny fanjakanao Jesosy, atao ny sitraponao Jesosy, ety an-tany ka hatrany an-danitra ho tanteraka ny Jesosy ao, izay rehetra ka sainao amin'ny fiainanay, ny hoavinay. Jesosy ao manjaka amin'izao programan'ny fifadikanana izao ianao, aoka sy fahazo fahafahana izay mba tena afaka anao izao fifadikanana izany ary azo hery ho avy. Misaotra fanahy masina, misaotra fa efa melona ianao, mankasitraka karainay tsara indrindra aho. Haleluya, fanahy masina midina eto ianao, hiteny eto indray amin'ny alalan'ny teninao, sokafony masom-panahana tsirairay avy manomboka aty amin'ny tenako, meo teny aho, apetrao eto ambavako ny tenao, alalako ny sitraponao, mitenena fanahy masina, mitenena bitio izay aoka ny teny tonga eto tondra fampaherezana, fanovana amin'ny fiainanay, koa mitenena araka ny sitraponao fanahy masina, vavony izay iainao. Misaotra fefahito ianao fanahy masina, misaotra fefahito ianao fanahy masina.
masonao, misaotra faray masonao, misaotra faray masonao, misaotra faray masonao, mitenena dada malalo, mitenena fa vonona izay iainao anao, aoka tsy izaho no hita fayanao lay Jesosy Kristy tompovelona Nazareta. Manatreha eto ianao tompo, ny sitraponao rery ianao tanteraka, aizaho dia hiedra mba handeha ambany. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya. Ten'Andriamanitra ny azoko tamin'ny maraina moa hoe tsy izay rehetra manao mikotokotoko izy niditra any amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko. Dia mbola izay ihany koa no henoko miverina ka te hanamafy an'izay amintsika izany ny tompon'izao voalohan'ny fifadikanina izao. Tsy ny olona rehetra izany izay makany am-piangonana ny hoe kristianina. Tsy hoe izay rehetra mitory ny filazany tsara dia hoe hiditra ny fanjakany lanitra. Fa hamafisina ary tsindriany tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 7 angamba izy io raha tsy diso. Fa izay manao ny sitrapony raiko. Inona ary ilay sitrapon'i Jesosy izay teneniny amintsika io? Dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy fankatoavana ny didiny. Izay izany ilay sitrapo ahafahantsika miditra ny lanitra. Misy olona mety tsy mitory ny tenin'Andriamanitra izy, mety tsy nitsinona ny asany fa mpivavaka tsotra, kanefa mankatory tenin'Andriamanitra izy, manderaka ny sitrapon'Andriamanitra io izy, dia tafiditra ny lanitra. Mety tsy makany am-piangonana mihitsy izy, tsy fantatsika, kanefa tafiditra ny lanitra satria nahoana? Nankatoy ny didin'Andriamanitra. Haleluya. Zava-dehibe ry havana fankatoavana. Tsara ny miaino, tsara. Aza ho mpiaino fotsiny ihany izy ny teny ao amin'ny Jakoba. Aoka antsika tsy mpiaino fotsiny ny tenin'Andriamanitra dia haleluya dia amen dia vita. Fa ny takiany Jesosy antsika izany amin'izao voalohany amin'izao fifadikanina izao dia tsy ho mpivavaka sarisary, tsy ho mpivavaka amin'ny fombafomba. Be dia be izany mpivavaka mandeha amin'ny fombafomba any amin'ny helo. Very. Satria Andriamanitra izany tsy azo vazivaziana, tsy azo ampifangaroina. Rehefa eny dia eny ao amin'ny tompo, rehefa tia dia tia. Tsy hay, tsy mety mihitsy izany ny mivadibadika amin'Andriamanitra. Fa rehefa hanarady azy dia hanarady azy hatramin'ny farany. Ka raha mamaky ny tenin'Andriamanitra itsika dia milaza mihitsy izy dia mbola mitoy hoe efa naminany tamin'ny anaranao a Jesosy aho. Misy ny anao anjay rehefa tonga ny andro hitsarana, handalo fitsarana. Efa nandroaka demia tamin'ny anaranao a Jesosy aho. Efa niteny amin'ny teny tsy fantatra a Jesosy aho. Kanefa nahoana ny tsy tafiditra ny lanitra. Haleluya. Satria nahoana? Mety manana an'izay fanomezam-pahasoavana izay ilay olona, kanefa tsy mankatoy ny didin'Andriamanitra. Ny fankatoavana aloha voalohany indrindra eo anatin'Andriamanitra, mankatovy isika ny didiny, mankatovy antsika ny Baiboly io tenin'Andriamanitra io, satria Andriamanitra dia teny. Androany Tompo dia miteny antsika, androany Jesosy miteny antsika, mba tsy ho fombafomba ny fanarahantsika an Jesosy, fa tena hanao ny sitrapontsika, satria tsy isika intsony no velona, fa Kristy no velona ao anatintsika. Dia tsy ny sitrapontsika intsony no atao, fa ny sitrapon Jesosy. Ka andaontsika ry havana, andaontsika hanaraka ny sitrapony, hankatoy ny didiny mba ho tafiditra ny lanitra. Tsara ny manao fahagagana, mivavaka ho an'ny marary dia sitrana, mivavaka ho an'ny maty dia mitsangana. Kanefa na dia mahavita an'izany ny Satana, nge mahavita an'izany ihany koa. Dia voly Satana dia manao fahagagana ihany koa, mahavita mampitsangana olona maty, mahavita maminany, manasitrana marary. Kanefa hoana? Very olona satria nahoana?
tsy mankatony ny tenin'Andriamanitra, tsy mibebaka. Haleloya. Tsy manana fiainana fibebahana, tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa inona mirakla nataony azoan'ny vola, azoan'ny olona be dia be, voninahitra laza. Amin'i Jesosy dia fanetretena. Ny amin'i Jesosy dia fanetretena. Haleloya. Ary na dia mandeha ary ireo fahagagana sy rehetrarehetra fanomezam-pahasoavandreo meny antsika dia tokony tsika anaraka ny sitrapony. Ny sitrapon'Andriamanitra zany tena zava-dehibe, sitrapon'i Jesosy. Rehefa miteny izy hoe tsy azo atao ny manao an'izao dia tsy azo atao. Rehefa miteny tsy mandainga dia tsy mandainga. Eo ne ilay sarotra. Sarotra satria miainga amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe ilay izy. Tsisy hoe ty azonao atao, ty mba azoko atao, ty ngamba mety hanondrano fo Jesosy ahy, ty ngamba mba tsy ho tezitra Jesosy amiko amin'ity fa afaka mandefitra izy amin'ity. Tsisy amin'izany amin'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra rehefa zay dia zay. Amin' Jesosy rehefa zay dia zay hoe tsy azo atao dia tsy azo atao. Haleloya. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy izay rehetra manao mitombotombo niditra amin'ny fanjakana lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko. Amin'izao tapany voalohany amin'ny fifadikanana izay ataontsika izao andro voalohany izao zany dia ny teny omeny Jesosy antsika dia ny hankatoavantsika azy, ny hanaovantsika ny sitrapony. Angataka zany tsika mifanahy masina amin'i Jesosy mba handeha araka ny sitrapony. Mety mbola misy zavatra tsy vitantsika, mety mbola tsy mandeha araka ny sitrapony isika matoa tonga ny tenin'Andriamanitra. Haleloya. Mety efa niala amin'ny fijangajangana tsika, mety efa niala amin'ny ditra maro isan-karazantsika kanefa mbola misy lainga, mbola misy fiatsaram-belatsihy, mbola misy ny fimenomenomana, fahatezerana, fialonana. Ireny dia mbola tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ireny dia mbola tsy fankatoavana, tsy fanaovana ny sitrapony. Ny sitrapony Jesosy dia manatanteraka. Ny sitrapony Jesosy dia rehefa eny dia eny. Rehefa hoy izy tia dia tia. Haleloya. Haleloya. Sambatra antsika raha mbola tonga amintsika zany teny zany. Satria matonga ny tenin'Andriamanitra dia mbola fanitsihana, fananarana. Satria rehefa Jesosy tsy miteny izay dia mila matahotra antsika. Aleo izy miteny, aleo izy mananatra mba ahafahantsika miova, mba ahafahantsika manitsy ny diantsika, manova ny diantsika. Amen. Androany samy mieritreritra antsika inona mbola tsy tanteraka amiko, inona mbola tsy vitako amin'ny sitrapony Jesosy, inona sitrapony takiany Jesosy amintsika mbola tsy tanterakantsika. Andaontsika angataka an' Jesosy amin'izany mba hatanteraka ilay sitrapony, mba ahafahantsika andova amin'ny fiainana mandrakizay. Fa na dia manao fahagagana tsika, na dia manao zavatra ngeza be tsika amin'ny asany kanefa tsy mankatoa, kanefa tsy manao sitrapony dia zava-poana zany. Haleluya. Haleluya. Saorantsika ny tompo lehibe izany teny izany satria fananarana antsika. Be dia be ny miantso ny anaran'i Jesosy, be dia be ny mankany am-piangonana, be dia be ny mivavaka, maro be ny fiangonana etsy sy avao. Kanefa moa ve manao ny sitrapony iray ireny? Moa ve manao ny sitrapony Jesosy ianao? Ianao izay mivavaka, ianao izay mankany am-piangonana, ianao izay manana fiangonana lehibe, mpitarika ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao. Moa ve tanteraka anao ny sitrapony Jesosy? Ianao kristiana tsotra, mety mpamafa fiangonana ianao, mety diakona ianao, tsy haiko ina ny plasy misy ianao. Moa ve tanteraka anao ny sitrapony Jesosy? Hoay, ho anao izay mitory, izay mandray, moa ve tanteraka antsika ny sitrapony Jesosy? Satria io no lalana ahafahantsika miditra any an-danitra. Fa raha vao tsy tanteraka na amin'ny zavatra iray loha ary isika, diso amin'ny zavatra iray loha, zavatra anankiray madiso antsika tsy ny bebahantsika, tsy afaka mahita ny tavan'ny Tompo isika. Na dia manao fahagagana, na dia mpanompon'Andriamanitra lehibe hajain'olona ianao. Ny olona rehefa mahita anao dia tena miankoakoaka, voninahitra ny tany izany. Aleo manao ny sitrapony Jesosy na dia tsy jeren'olona ary ianao.
Aleo manao sitrapony ray izay naniraka antsika Jesosy, izay naniraka antsika na dia ho ratsy ny olona renao, satria rehefa manao sitrapony Jesosy io satria fahamarinana manko ny sitrapony Jesosy dia maro ny olona tsy tianao. Tsy maninona na dia tsy tian'olona aritsika noho ny fanarahantsika ny Jesosy. Aleo tsy tian'olona toy izay ho alan'Andriamanitra, toy izay tsy hijery anao Andriamanitra ka miandro farany izy Jesosy, tsy fantatra ianao, miala amiko ianao mpanao meloka, dia aiza ny hafarantsika any amin'ny fahaverezana. Aleo tsika mitady sitraka amin'Andriamanitra toy izay sitraka amin'olona, satria mandalo isika dia mpivahiny isika dia tsara ahitsika tsara izany, fantatsika tsara izany. Ka andaontsika hanao ny sitrapony Tompo manomboka izao. Andaontsika samy andiny tena hoe inona ny zavatra tsy mety, inona ny zavatra mila renina, inona ny zavatra mila hitsy. Amen. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Samy andoha alika antsika angataka amin'ny Jesosy hoe inona ny zavatra mbola tsy tanterako Jesosy, ampianaro handeha araka ny sitraponao, satria nampianarin'i Jesosy tsika amin'ity androandroany ity amin'ny fifadiana izao, andehanantsika hanaovantsika ny sitrapony. Haleluya. Eny Andriamanitra, raina eo, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra fa manitsy anay ianao, matotonga ny teny Jesosy, fananaranao ahy aloha, izay vao ny mpiaino. Jesosy misaotra, mankasitraka Jesosy, satria mbola misy zavatra tsy tanteraka amin'ny fiainako, mbola tsy tanterako Jesosy ny sitraponao. Ampianaro Jesosy hatanteraka ny sitraponao, ampianaro mpalalao ahy ny zavatra mbola tsy tanteraka amin'ny fiainako, fa na dia mitory ary aho Jesosy, na dia mampianatra ary aho Jesosy, na dia manao fahagagana ary aho Jesosy, kanefa tsy tanterako ny sitraponao dia tsy ahitanao aho, tsy afaka hiditra ny lanitra aho. Ka ny angatahako Jesosy aho, ny angatahako aminao Jesosy aho, ampianaro aho Jesosy, ampalalao ahy ny sitraponao. Raha misy tsy vitany heriko Jesosy aho, ny amin'ny fankatoavana ny teninao dia meohery aho Jesosy, meohery aho Jesosy, akatoavako ny teninao. Meohery aho Jesosy, afahako atohitra ny ratsy, meohery aho lalako ny sitraponao Jesosy aho. Fona Jesosy, raha mbola misy zavatra tsy tanterako Jesosy aho, mbola misy zavatra tsy tohitrako Jesosy aho, mbola misy zavatra mamiko amin'izao tontolo izao ka tsy kasitrahana Jesosy aho, vai aho, ampianaro Jesosy aho, mivavahanao any an-tokantrano any, angatao amin'ny Jesosy, angatao amin'ny Tompo izay sitrapony tiany ataonao, angatao fa azontsika angatana izany, mba omeny Jesosy hery tsika, angatao anaraka ny didiny, anaraka ny teniny, angatao amin'ny Jesosy fa omeny antsika izany. Jesosy manalo mangataka aminao zahay, ampianaro izay ankatoan'io teninao io, mba tsy andehananay amin'ny tsy fahalalana, mba hahatonga anay Jesosy afanay miditra amin'ny fanjakanao Jesosy malalo, satria tsy afaka mahita anao izay raha mbola tsy tanteraka nay ny sitraponao. Mianaro ny sitraponao hatramin'ny kely indrindra Jesosy ka hatramin'ny lehibe indrindra, amin'izao voany amin'ny fifadikanina izao dada malalo, ampianaro ny sitraponao, matotonga ny teninao dia ho ahy Jesosy, matotonga ny teninao dia ho anay Jesosy, afanay mamindra, afanay mandiny tena, afanay mijery ny fiainanay, aiza ny mety, aiza ny tsy mety, aiza ny mila renina, inona ny mila tokony atao Jesosy, misaotra ny amin'ny teninao, mankasitraka Jesosy. Aleluya, aleluya. Amen, 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 amen. Sorantsika ny Tompo lehibe izay teny tonga tamintsika izay zany, dia izay zany andro voalohany amin'ny fifadikana ataontsika, fananarana voalohany meny Jesosy atsika zany dia fandehana amin'ny sitrapony. Mbola misy zany zavatra tsy tanteraka atsika, mbola misy zany zavatra za manokana dia mahatsapa hoe ho anahy ny teny, ianao tsy fantatro, fa tena hoe saorako amin'ny Tompo, fa mbola misy zany zavatra tsy akasitrahany amiko, mety mbola tsy tanterako. Satria tadiavin'i Jesosy zany tsika dia ho tanteraka hankatoan'io sitrapony io didiny io. Marina fa sarotra ny mankatao an'io, izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe tery ny lalana, izay mahatery azy zay dia hoe tery zay dia sarotra, zavatra tery zany sarotra ny idiranao ao.
Kanefa vitantsika zany rehefa mangataka amin'i Jesosy tsika, omeny hery tsika, omeny fahalalana tsika hoe inona ny tokony atao mba tsy halatsaka ahy, mba tsy hahatonga ahy handeha amin'ny lalana tsy izy, satria mafy io teny tonga amintsika io. Tsy izay rehetra manao mitombotomboko izy, tsy izay rehetra miantso an'i Jesosy, tsy izay rehetra mivavaka no andovan'ny fiainana mandrakizay. Sao dia ho amiko sy aminao zany teny izany, fa izay manao sitrapony raiko izy. Ka izay zany tena hoe mila zantsika tena hoe ankatoa an'io tenin'Andriamanitra io, ankatoa ny didin'Andriamanitra io, ankatoa ny didin' Jesosy io. Matotonga ny teny dia mbola fitiavany ry havana, mbola fitiavany Jesosy. Misy ny olona tsy maheno ny feon'i Jesosy intsony, misy ny olona tsy miraharaha tenin'Andriamanitra intsony, kanefa antsika mbola mahazo ny teny izany dia mbola famindrapo ry havana. Misy olona nodimandry amin'ity andro androany ity mikikika very, fa matotsika mbola sokafan'i Jesosy masom-panahintsika pahalalana izany hoe misy zavatra mbola tsy sitrako ao aminao, misy ianao mbola tsy tanteraka aminao ny sitrapoko. Dikan'izay zany dia mbola misy zavatra hiezahantsika ao hanamboarantsika ny fiainantsika miaraka amin'i Jesosy. Amen. Aleluia. Tsara ny tompo, tsara Jesosy satria mananatra antsika foana izy. Dia sorantsika azy lehibe izay teny tonga amintsika izay, mino fanandray ianao za dia nandray, dia sorantsika lehibe azy hivavaka antsika hiditra amin'ny fitondrana am-bavaka, hivavaka ny manao olana rehetra, hivavaka ny marary, vavaka ho an'ny izay rehetra mbola voafatotra amin'izao fiainana izao, satria tsika atao hitona ny fanahy hafa ihany koa izany, mba ho maro ny iroborobo, maro ny olona handeha hazakazaka hitadin'i Jesosy indrindra amin'izao faninandro farana izao. Hivavaka antsika miaraka ho antsika zany izay vavaka izay. Vavaka ihany koa tsika ny kristianina manerana an'izao tontolo izao, hivavaka ny mpanompon'Andriamanitra, ny kristianina tsotra, kristianina mangatsiaka ara-panahy, verin-dalana, haintsika mbavaka ireny satria adiditsika samitsika ny fampitondra am-bavaka tsika. Jesosy malalo, ndreto izay mbola manondroka ny lohanay tao anatrianao. Mivavaka manokana Jesosy ny tsy salama rehetra n'aiza, na ny tokantrano, na ny amin'ny hôpitaly, na eny an-dalana, na ny amin'ny ambulansy amin'izao ora sy fotoana izao. Misy ny accident, misy mba ny fahafatesana, misy ny tratry ny kansera, diabetika, ny aretina mifindra, ny aretina mamatotra. Jesosy, ianao mpanafaka, ianao mpamonjy, ianao mpamela heloka, anasitrana nafaka an'izy ireny, amonjy an'izy ireny. Ny tananao misy olatra Jesosy anendriny loharana aretina rehetra, ka nafaka ny fatotra amin'ny aretina satria ny devolony manangeja Jesosy amin'ny aretina. Jesosy sitrano izay rehetra ao anatiny tsy fahasalamana Jesosy. Mivavaka ihany koa Jesosy ny manana olana rehetra, n'aiza na ny fantatro na ny tsy fantatro, ny mitaraina amin'ny tokantrano, mitaraina amin'ny tsy fananan'asa, tsy fananam-bola. Jesosy be dia be ny mandalo olana amin'izao andro izao, ka ny angatahako aminao Jesosy amahy izany ianao, hiditra tsetra ianao Jesosy asehoy amin'izy ireo ny voninahitra, ny manana olana arak'asa, ny manana olana problema mitrosa. Jesosy mpanafaka ianao, mpamonjy ianao, ka dia matoky Jesosy malalo. Fa hitatsehitra ianao Jesosy amin'ny olana, ny amin'ny zanaka indrindrandrindra ny kristianina, amin'ny mandalo olana tokantrano, mijaly am-panambadiana. Jesosy tompony filaminana ianao fa tsy fikorontanana. Eto koa tompo, mivavaka Jesosy ho an'izay rehetra voafatra, ny amin'ny fijangajangana, fivarotan-tena, halatra, vonon'olona. Ifonako eto anatrianao mangataka Jesosy ho fanafana. Ny ranao Jesosy dia tsy nilatsaka ho azy, ny fahafatesanao teo miazy fijaliana, fa ho fanavotana anay, ho famelana ny helokay. Jesosy hoy ianao fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa na fiainany mandrakizay. Jesosy nomenao ny zanaka ao ilay tokan'Andriamanitra ho fanavotana anay, ho fanavotana ny zanaka ao. Misy ny zanaka ao anoany tiana ho afana, ka mitondra mbavaka an'izany eto anatrianao na dia tsy fantatro aza Jesosy. Vonjeo ny fanan'izy ireny, vonjeo Jesosy ho famelanao.
Tompo, tsy tiana ho very izay nandeha ny ray akory ary. Eto koa Jesosy dia mivavaka ho an'ny kristianina rehetra maneran-tany. Jesosy, ao ny mandeha amin'ny tsy fahalalana, ao ny fampianaran-diso, ao ny mangatsiaka ara-panahy, ao ny very ny dalana. Jesosy, ao sotomo ambalanao, ampalalao ny fahamarinanao, ny sitraponao. Jesosy, ao mitondra mbavaka ho an'ny kristianina. Jesosy, ao na zokony na zandry n'aiza maneran-tany, ao ny mitoro filazantsaranao akira, ao ny mitoro filazantsaranao eny an-dalambe. Jesosy, ampaherezo, omeo hery, omeo tanjaka, indrindra Jesosy, ankatony didinao, anderaka ny sitraponao mba tsy ao amin'ny fombafomba, fa tena andeha amin'ny fahamarinana sy fahamasina tahotra anao. Mangataka Jesosy, ny amin'ny kristianina rehetra izay enjena n'aiza amin'izao fotoana izao mandalo fanenjena, ianao ampahery, ianao anampy ositra n'izy ireny Jesosy, mba hatanjaka tsy emotra, tsy hangatsiaka fa hijoro hatrany. Jesosy, ao koa izay Jesosy, izay zanakao rehetra mpanompona rehetra mpahery izay rehetra mandalo olana, hijoro tsara izay Jesosy, satria akaiky ny fiavianao. Meo hery izay Jesosy, mba hiomanana izao, satria mafy ianao ny zavatra hitranga. Ka Jesosy, hijoro hatramin'ny farany izay mba tsy voahozongozona amin'izao fiainana izao. Jesosy, meo hery ny zanakao, meo hery izay tompo malalo. Ao ianao izay maharitra hatramin'ny farany vonjena, mba samy haharitra izay Jesosy, alohan'ny avianao, mba hahafanay mahita ny tavanao. Misaotra fanay masinao, misaotra rainay ao. Aleluia, aleluia. Amen, amen, amen. Saorantsika mitovy lehibe ny amin'izay vavaka vitantsika izay ny amin'ny fanatrehana dia fohy ary ny fotoana, zava-dehibe afaka ny vavaka antsika. Dia ametraka antsika izao alina izao am-pelantanan'i Jesosy. Arovan'i Jesosy tsika voazo ankorapitso maraina miasa mandrara rehetra izay ataontsika. Dia eo ambanin'ny fiarovany, arovantsika mifakampanahy, loza maro samihafa. Hiaraka amintsika foana izy vavaka antsika. Jesosy, misaotra anao tompo satria narovanao izay Jesosy, natanteraka Jesosy ny fizarana Jesosy, ny teninao natanteraka ny programa tamin'ity androandroany ity. Isaorako anao lehibe indrindra Jesosy, ny fanatrehanao. Raha toroko izay amin'izao alina izao dia mbola mangataka Jesosy, ny fanatrehanao. Mbola mangataka ny fiasanao hiaro anay, ny anjelinao hitoby manodidina anay, ny amin'ny tokantrano misy anay tsirairay avy ny ranao. Ny ranao ikoriana hiaro ny tranonay, tolam-baravara, ny fandriana, izay rehetra kasiny tananay, izay rehetra lian'ny tongotray, ny armoara, ny akanjo, ny dosa, ny ranao Jesosy mandrakotra amin'izao alina izao. Tompo, apetraka ao am-pelantananao ny fotoana rapitso, ny asa mandrarara ny rehetra, miarah aminay foana Jesosy ao. Arova izay mifakapanay miloza maro samihafa, hiaraka aminay, bitsika aminay ianao, tsy hamelanay irery ianao Jesosy. Ary apetraka ao am-pelantananao ny programa ny vavaka rapitso ny tapany faharoa indray amin'izao fifadikanana izao. Saotra Jesosy, izay rehetra nanatrika, izay rehetra nao fifadikana izao, menao hery, tombo ositra, ary angetahita trano Jesosy hitady ny tavanao. Misaotra mankasitraka Jesosy, dera lazo anao, manao izay hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Misaotra rainay tsara indrindra ao. Aleluia, amen. Amen. Dia tahiny tompo taontsika rehetra. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola etontsika izany rapitso, na ny alina na ny maraina izay fahafarako eto izany. Tahiny Jesosy daholo.